ahitana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny rano fadiovana sy ny fidiovana zay coach raha teo zany aty amin'ity faritra Amboasary ity dia izay moa zany amin'ny lafin'ny fahasalamana no andraisana fitenenana dia zao ady zao zany amin'ny tsy fanjarian-tsakafo zao dia tena mila ny fiarahamietany tsirairay avy fa izay ministera fahasalamam-bahoaka kosa dia manana anjara manokana koa ao anatin'io ady io. Ankehitriny moa zany dia araka ny fandaminana teo anatin'ny filan-kevin'ny gouvernemanta izay nitarehan'ny prime ministre ary teo koa zany ny teny izay nomenanay nataon'ny filohan'ny republika dia tonga izay amin'ity ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ity. Misy dingana moa zany maromaro izay efa nilalovana dia ankehitriny zany aty fotony dia manao ny atao hoe fivoriana fandaminana mba ahafahana zany androany mahafantatra hoe inona no efa vita eto na amin'izay ady izay inona no tokony atao mba ho hisy fandrindrana tanteraka mihitsy ary ny fiarah-miasa moa zany dia atao koa zany miaraka amin'ireo olo mbofidy miaraka amin'ireo olona voatendry aty amin'ity faritra nosy ity zany raha ny amin'ny androany. Ny fahasalamam-bahoaka moa zany dia mijery manokana an'ilay mahakasika an'ilay site izay anaovana an'ilay fitsaboana ny tsy fanjarian-tsakafo sy ireo aretina izay mety voaterany sy ny aretina izay misy aty koa ka raha ny olombelona moa zany aty atoerana dia mahavelom-bolo fa dia be lehibe no manolo-tena ireo mpiasa fahasalamam-bahoaka ireo mpiasa maro samihafa koa zany amin'ny sampatra maro samihafa izay misy aty dia io koa zany ny avy any amin'ny Vohibe moa zany dia eny an-dalana ankehitriny misy tera 5 ary misy koa zany ireo paramed 5 izay anampy aty tsy amin'ilay fanaovana recensement ihany na hoe fijerena ireo tratran'ny fanjarian-tsakafo fa hitsabo mihitsy koa zany ame ny tolotra rehetra izay fanandrify amin'izay tsy fanjarian-tsakafo zay ary somary mba hijanona elaela ny ministra moa zany dia araka ny menanay dia mijanona aty zay dia aty moa zany zao no toeram-piasana izay atao zany ao anatin'ity ady ity indrindra fa ilay azo lazaina hoe raha eto Amboasary dia amin'ilay commune rurale ifotaka moa zany ankoatran'ny eto Amboasary nanaovana ady manokana mihitsy ary zay dia manana fanantenana sy velom-bolo raha mahita ny rehetra zany miara misalahy dia ho resika tsy ela zany ilay fanampy izay apetraka mandrapatonga amin'ny volana febroary dia ho afaka ilay tsy fanjarian-tsakafo ao amin'ny commune ifotaka.